alahady fahadimy manaraka ny epifania, alahady ny baiboly, alahady hitondranam-bavaka ny fikambanan'ny diakona sy ny loolona, hibanjinantsika ny loha hevitra hoe mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ary hitsangantsika anao ny hira azakazaka masina. Fiderana sy fiatsona ny anaran'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra amin'ny anaran'ny tompo. Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehova, mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehova, mahendry ny kely saina, mahitsy ny fandidian'i Jehova, mahafaly ny fo, madio ny didin'i Jehova, mampahazava ny maso, madio ny fahatahorana an'i Jehova, maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipika Jehova, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka azy, ary mamy noho ny tantely mitete ary ny mpanomponao dia azavainy ireny, amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Amen. Amen.
iombona amin'ny vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra ray, raha mbola nahatratra izao fotoana izao, iarahanay manandratra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao eto amin'ny tempolinao masina. Misaotra an'i Jesosy Kristy hany-mpamonjy tokana ho anay no nahatraranay ny aladin'ny fikambanan'ny diakona sy ny loholon'androany. Mivavaka manokana ho an'ireo izay tsy tonga eto noho ny antony maro samihafa. Ankininay feno eo am-pelatananao ny asa rehetra tanterahanay ao anatin'izany fikambanana izany. Anjakan'ny fifandeferana sy ny fifankatiavana izay rehetra. Eo ihany koa ny fahatsiarovanay ny aladin'ny Baiboly, izay boky masina indrindra nataonay ho vakiana isan'andro, hoenty manova ny fiainanay. Angatahanay ny fanahy masinao mba hibitsika aminay ny teny sy ny hafatra ary ny hira fiderana rehetra ataonay izao marain'izao, hitondra aina vaovao anay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora isika. Aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra, anao ny hira voalahatra ary tsy hipetraka raha tsy efa vita ny vavaka. Ivavaka isika. Andriamanitro, mangataka ny fanatrehanao feno izahay, mba hampifantoka ny sainay sy ny foinay rehetra, ahazonay sy ankatoavanay ny teninao. Mitenena ary Jesosy fa mihaino anao izahay. Amen. Alahady fahadimy manaraka ny epifania isika anio, no sady alahadin'ny Baiboly. Ny lohahevitra ifantohantsika amin'ity volan'ity dia ny hoe mampahafantatra ny asany Tompo ny soratra masina. Ny mofinainantsika anio dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko 4 andiny 7:30 fa hatramin'ny 1:40. Fa andeha ho raisintsika manokana amin'izany ny andininy 40. Lioka toko 4 andiny 40. Lioka toko 4 andiny 40. Andeha hoe raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe letika amin'ny masoandro ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Amen. Raha miverina amin'ny lohahevitra isika hoe mampahalala ny asan'ny Tompo ny soratra masina dia voavaly avy hatrany ny asany eto hoe manasitrana ny Tompo. Raha iverintsika zany ity tantara ity ao anaty mofinainantsika ity dia tantara ny nahasitranan' Jesosy ny rafozan'ny Petera izay tratran'ny tazo mahery. Dia rehefa sitrana ny rafozam-bavin'i Petera dia ny arivan'iny dia nentina teo aminy koa ny marary be dia be hositraniny. Tamin'ny andro niasan'i Jesosy dia izy mihitsy no manasitrana. Ny fanatrehany, ny tanany, ny teniny ny nanasitrana. Izany hoe izay manantona azy na hoentin'ny olona manantona azy hositranina dia sitrana. Marobe nefa ny fomba nentin'i Jesosy nanasitrana. Tao ohatra ny nositraniny tamin'ny alalan'ny tanana dia raisina ohatra hoe le jamba nanaovany feta dia nataony tamin'ny maso.
tao ihany koa ny nositraniny tamin'ny teniny fotsiny tahaka n'ilay mpanompon'ilay kapiteny hoe mandehana fa sitrana somatsara ny mpanomponao. Dia torak'izany koa ilay torak'izany koa zany hoe ny marary rehetra izay entiny eo aminy dia samy hafa daholo ny fomba nasitranana azy. Fa rehefa niakatra Jesosy dia ny mpanompony no ny asa na nasitrana tamin'ny anarany. Isika izao tsy mahita ny Jesosy tsony maso zany fa saingy mahita azy ampinoana. Izany hoe afaka mahita azy tsika amin'ny alalan'ny vavaka arahana finoana. Tsy ny aretina ara-batana ihany nefa nisotran'ny tompo fa eo ihany koa ny areti-tsaina, ny areti-panahy. Ary tafiditra ao anatin'izany ny olana isan-karazany izay miteraka rarin-tsaina. Koa raha voasoratra anaty soratra masina fa manasitrana tokoa Jesosy dia tsy miovy izany mandraka androany. Inona ary no tiana hositranin' Jesosy? Fahazarany ratsy ve? Toetra ratsy ve? Olana ve? Jesosy rery ihany no vahaolana. Satria izay manantona azy hositraniny dia tena sitraniny tokoa. Andeha raha hoe averintsika miaraka ny andinin-tsoratra masina no raisintsika androany. Lioka 4:4 manao hoe manomboka izao ary andao atolotra an' Jesosy izay aretina na olana mety mahazo atsika fa izy manome toky fa hiasa ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Araka vavaka tsika. Jesosy misaotra mampafantatra anay anio hoe miasa amin'izay rehetra manantona anao ianao. Ampitomboy ny finoanay anatonanay anao elan'ny rofinay rehetra. Misaotra Tompo. Amen. Andriamanitra rainay eo, tonga ny fotoana makina ny teninao, teny izay miraky-pahendrena ka manilo ny dianay, teny izay mampafantatra ny alehibe ny asanao eo amin'ny fiainanay. Ko mangataka ny fanahinao masina ary izay, anokatra ny fonay, ny saina mampananay, ka aizanay mifantoka tsara na amin'ny famakina na ny fiainona. Dia ampangino ry Tompo izay tabataba sy siosiony resaka tsy avy aminao, fa aoka ny feonao irery, ny feonao ihany no renesinay ahafahanay mandray sy manapa-kevitra ka toy izay ambaranao amin'ny alalan'ny teninao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Iaraka amaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Boky ny Salamo. Salamo fa 7:30. Andininy voalohany ka hatramin'ny fa 1:10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo.
mibio an Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderany Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo. Mirafy rambaovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindram-pon'i Jehova ny tany. Ny tenin'i Jehova no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra an'i Jehova ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatrehany mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no miteny, dia ary zany. Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany. Jehova mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa, mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko faha-efatra, andininy faha-valo amby telopolo ka hatramin'ny faha-raika amby efapolo. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany no soratan'i Petera. Petera voalohany, toko voalohany, andininy faha-roa amby roapolo ka hatramin'ny faha-dimy amby roapolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesoa, dia niditra tao an-tranon'ny Simona, ary azo nitazo mafy ny rafozam-bavin'ny Simona. Ary izy ireo nangataka taminy ahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy, ka noteneniny mafy ny tazo, dia niala tamindra vehivavy izany. Ary nitsangana niaraka tamin'izay izy, ka nanompo azy ireo. Ary raha niletika amin'ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy, ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demoni mivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Nefa norarany ireo ka tsy navela niteny, satria nahalala azy ho Kristy. Satria efa nidiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Fa efa tanteraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety ho loha, fa tamin'ny tsy mety ho loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninainy dia tahaka ny voniny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny vony, fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Ary izany ny tenin'ny filazantsara izay nitoriana taminareo. Amen.
miarabantsika mpianaka amin'ny finoana ato amin'izao fitandremana izao ry havana ary manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsiraray avy manona indrindra ny fiadanan'ny tompo amin'ny fikambanany dekona sy ny olona izay tsarovantsika amin'ity fotoana ity ny tompony fiantsoana mbola hitahiry anareo amin'ny fiantsoana masina ny petera voalohany toko voalohany andiny fahadimy amby roapolo no tsongaitsika amin'ireo andin-tsoratra masina maro nentiny mpiara-miasa novakiana tamintsika teo petera voalohany toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo alahady atserovana indrindra ny baiboly ny alahady faharoa ao amin'ny volana febroary isan-taona ary eto amintsika ny amin'ny tiano ity dia alahady atokana ho an'ireo ray aman-drenitsika mpikambana ao amin'ny fikambanany dekona sy ny loholona tokony ho fantatsika tia mpiandohana ary tsy maintsy tadiditsika fa raha tsy nisy ny soratra masina voarakitra tao amin'ny baiboly dia tsy nisy dekona raha tsy nisy soratra masina voarakitra tao amin'ny baiboly tsy nisy kristianina tsy kristianina zasy ianao ary amin'izany ny tokony hanomezantsika lanja itony fotoana manokana atserovana ny baiboly itony ny baiboly no niantoka ny fisiko amin'ny maha-kristianina ny baiboly no niantoka ny fisiko amin'ny mpanompo eto amin'ny fiangonana izao andin-tsoratra masina zao raha vakiana dia hoy ny teny amin'ny anaran'ny tompo fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay ary izany ny tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay ary izany ny tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo raha tambatra ny fitariana teo ny amin'ny hoe ny baiboly no antony nafototra nampisy ny dekona ny kristianina sy ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa sy ity andin-tsoratra masina ity dia azo lazaina no hoe ny fanompoana atao amin'ny tenin'Andriamanitra dia fanompoana manana lanja mandrakizay fanompoana manana lanja mandrakizay ny fanompoana atao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny orina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanompoana atao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanompoana ampaharetin'ilay tenin'Andriamanitra mandrakizay ary omeny lanja ny fanompoana ny boky ny petera voalohany dravana dia nosoratana ho andreo mpino nandalo fahoriana sy fanenjehana tsy ho an'izay niara-ny aina tamin'izany ihany taonjato voalohany fa ho an'ny kristiana rehetra maneran-tany ilazana azy hoe epistily katolika ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka nosoratana mba hampahery azy ijoro ao anatin'ny fijaliana no ny fanenjehana ka nanany finoana matanjaka ampatsia fa mandalo zany fijaliana izany fa ny famonjen'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ampatsiaro koa fa mandalo ny teny fanesoana ny fanarabiana fa ny maharitra mandrakizay dia ny tenin'Andriamanitra ato amin'izao andininy fahadimy amby roapolo zao ialoavany andininy faefatra amby roapolo fampitahana ny amin'ny nofo izay tahaka ny ahitra sy ny voninahitra eo aminy mintsana tahaka ny voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra kosa maharitra mandrakizay filazantsara notoriana tamintsika ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra ny voniny dia tahaka ny vonin'ny ahitra mety mintsana fa ny tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay midika izany dravana fa raha mitodika amin'ny dekona manokana isika ny fanompoana ataontsika dekona izay olombelona dia mety mandalo ihany fa mifamatotra amin'ilay teny maharitra kosa izy dia manandanja mandrakizay raha ianao amin'ny maha olona anao fotsiny no manompo ka misoratra hoe dekona dia miraraka ho azy zany ny voninahitra mety azo jerena na irairaina ao anatiny fa raha miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra kosa ny fanompoana manandanja sy maharitra mandrakizay zany inona ny hevitry ny teny hoe tenin'ny tompo maharitra mandrakizay ny hoe tenin'ny tompo eto
dia tsy hoe teny ao amin'njaona toko voalohany loatra fa amin'ny teny iorenany zany na ny teny fototra dia lazaina hoe teny velona, teny fiainana, teny miaina ary mitondra famonjena. Ny hoe maharitra mandrakizay kosa dia lazaina hoe mitoetra nefa koa mamakivaky ny fotoana ary amin'ny toerana rehetra. Mitoetra izy maharitra fa mamakivaky ny fotoana. Azavaina amin'ny alalany ohatra dia ny hoe tamin'ny andro ny Mosesy izay efa 300 taona talohan'i Kristy, raha atao zany ny kajikajy dia eo amin'ny manodidina ny 503 taona aty amin'ny taona iainantsika, dia efa nitononona ho fampahirezana ny teny hoe an Jehova ny ady fa ianareo angina. Ny Exodosy 4:4-4:10. Efa tany amin'ny 300 taona lasa. Fa zao mbola ifikirako zany, mbola ifikirany dekona zany rehefa sendra ady izy, mbola tena ifikirantsika kristianina zany rehefa mandalo zavatsarotra isika. Maharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra, mbola azo ny taranakandimby antsika iainana tsara zany fa tsy hoe fanafodiny dokotera ka lefy na koa mivadika pozina rehefa ela ny ela. Maharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Fa inona koa ny ohatra? Ny ohatra faharoa, fanasitrana ny ravozam-bavy ny Petera. Sitrana ny ravozam-bavy ny Petera rehefa niraisin'i Jesosy an-tanany izy. Tsy hoe lefy ny tenin'i Jesosy, manasitrana, tsia. Mbola manan-kery zany. Firifiry amintsika izay noraisina an-tanana, tonga sitrana rehefa teo natrehan'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny mpiandry. Afaka nandingana olana rehefa nampahirezana tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra izay ny teny tamintsika. Mbola manan-kery ny tenin'Andriamanitra. Raha tonga tany amintsika ny dekona, na mangy, na pahery, dia tsarotsika velombelona ny fanahitsika. Tian'olo tena ho an'ny tompo isika. Mandrakizay ny tenin'Andriamanitra, ilay filazantsara notoriana tamintsika. Inona ary ny foto-kevitra azontsika avoaka avy amin'izao andin-tsoratra masin'izao? Mety hitentsika hoe sarotra ny asa fanompoana eo amin'ny fiangonana, anisan'izany ny fanompony dekona. Mety hiteny koa ny sasany hoe tsotra dia tsotra satria mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia mora ho azy, tahaka ny asany eny amin'ny fokotany na ny fiarahamonina na ny amin'ny distrika na ny amin'ny commune. Fa na tsotra io na sarotra dia zao ihany. Manompo eo ambany fahefany ny tenin'Andriamanitra isika ary mahatsiaro hoe manandanja ny fanompoko amin'ny madekona, manandanja ny fanompoko amin'ny mampandray fanasan'ny tompo, manandanja ny fanompoko amin'ny maha-kristianina, manandanja ny fikarakarako ny madiniky ny tompo, manandanja ny fitandroko ny filaminana ny fanompom-pivavahana, manandanja na dia misy asa ataoko aza tsy hitan'ny olona, hitan'Andriamanitra ireny ka omeny lanja ny fanoloran-tenako. Miankina sy mifototra amin'ilay teny mandrakizay ny fanompontsika ka manandanja. Mety tsy hitan'ny olona fa hitan'Andriamanitra, mety tsy tsapan'ny olona ny vesatry ny fanompontsika dekona fa fantatr'Andriamanitra. Manandanja no izy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanompontsika. Ny foto-kevitra faharoa, ny tenin'Andriamanitra dia miantoka ny faharetanao eo amin'ny fanompona. Ny tenin'Andriamanitra dia miantoka ny faharetantsika amin'ny fanompona. Tsy hoe fototra ny orenan'ny fiantsoana sy ny famalianao ny antson'Andriamanitra mahatonga anao ho dekona na ho mpitandrina na ho kristianina mpandray fanasan'ny tompo ihany. Ny tenin'Andriamanitra fa miantoka ny faharetana koa. Tena maharitra ve ny asa fanomponao? No hoe maharitra sy mandrakizay araka falazavana atao dia hoe mitoetra ary mamakivaky ny vanim-potoana. Io tsy tapatapaka, tsy hoe indraindray tonga indraindray tsy tonga, tsia, fa mitohy ary makamy ny mandrakizay. Tena miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanompontsika ary tokony ho tsapantsika fa mitoetra ary mitohy izany asa fanompony ny dekona izany.
tsy hoe rehefa te ho tonga dia tonga, rehefa te ho avy a dia avy, rehefa te hiasa dia miasa, fa raha tena ampitenin'Andriamanitra isika diakona mitohy sy mitoetra ny fanompotsika. Azontsika tsara ve zany? Dia andeha hoe ataovy ny tombanezaka ao manokana, tena izany tokoa ve? Rehefa fanerasera amintsika mpiara-manompo moa dia miteny mamazivazy ny mpitandrina hoe tsy ampisolika, matoy ianao, tsy nahatojo lalana dia tsy ampisolika ianao, tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao, ampy ny fiofanana 3 volana dia izay ihany, vavaka lahady izay ihany, ny asa nefa misy andavanandro. Maninona isika ny tsy mahavita? Mieritreritra isika ry havana ny hoe tena naorinao amin'ny tenin'Andriamanitra ve ny fanompoana madekona. Sa naorinao amin'ny tenin'ny baraoan'ny FDL, naorinao amin'ny teny ataon'ny namanao ihany, aorenao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanompoana madekona mba hanandanja manomboka amin'ny tenanao sy ny ankonanao, ary indrindra ny fiangonana, sady aharitra mandrakizay izany fanompoana izany. Ho an'ny fiangonana ry havana, misaoran'Andriamanitra fa nisy olana n'olo-tena ho dekona. Ary manontaniana hoe naoriko tamin'inona kosa ny fanorantenako? Tena miorina ve ny fanorantenako? Raha ireo no ray aman-drenitsika dekona, ho an'ny lehilahy dia katroka teo amin'izay nitadiavina, efa misy modimandry dia tsy afaka makaiza intsony sika fiangonana. Ho an'ny vehivavy dia mbola misy ambiny kely 7 ao afaka miakatra raha misy ny ilana izany. Andinika isika fiangonana ny hoe mahay mankasitraka ve isika fa nisy olona nan'olo-tena ikarakaratsika vahoaka an'Andriamanitra, miainga ato amin'ny fiangonana anatiny sy any amin'ny tokantrano. Tena mahay mankasitraka amin'ny tompo hoe misaotra ary dekona malala, fa nanaiky fanolorana ianareo, nanaiky ny fifidianana ianareo. Tena mahay mankasitraka amin'ny tompo ve isika? Ajao ny fanompoana ataon'izy ireny mba ho fantatra fa tena fiangonana velona, fiangonana misy dekona pitarika, fiangonana mahay mivavaka ho an'ny dekona, fiangonana mahay manonona fampahirezana ho an'ny dekona, fiangonana mahay manaraka ny fandamina napetraky ny dekona, fiangonana mahay manao fanamariana mampandroso ao amin'ny dekona isika. Tsy ho mpanenjika, tsy ho mpiteny ratsy, tsy ho mpanaratsy, fa ho mpanatsara ny asan'Andriamanitra amin'ny teny, aorinao amin'ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana, amin'ny vavaka aorinao amin'ny tenin'Andriamanitra ho azy ireo, amin'ny fankatoavana aorinao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandamina izay tandrovin'izy ireo eto amin'ny fiangonana. Ho antsika diakona, misy karazany roa sika diakona. Misy ireo tonga miorina mahavatra tsara ny asan'ny dekona, ary rehefa tsy tonga dia anontaniany namana hoe fataiza, nareo koa tonga tsy isy fankasitrana no tsy tonga dia hoe fataiza, zay vao ndre mandeha ve ihany tsy tonga dia fataiza. Zay ilay sokajy voalohany, ary irinin'ny fiangonana ry havana mba ho izany ianao. Ny sokajy faharoa dia ilay arabaina tonga soa, arabaina tonga soa, tratry ny taona, tratry ny krismasy. Azakivy na ao amin'ilay sokajy voalohany ianao tonga foana, fa rehefa tsy tonga dia anontaniana hoe fataiza. Na ao amin'ny sokajy faharoa ianao azakivy raha voamarika manokana satria tsy tonga lava dia arabaina hoe tonga soa. Izao ny fotoana hanarenana ry havana, ny fahakiviana anjary ho risy-po no ny tenin'Andriamanitra mampiorina ny fanorantenanao. Izao ny fotoana hanarenana sy hanorenana indray ny fiantsoana, tsy alahady andalo fotsiny ity alahady ity, fa alahady mbola hanomezana fanantenana sy toky fa hanao isika eo anatrehan'ny fiangonana, mbola hanomezana fanantenana sy toky avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho anao hoe andao indray, ampy izay ny rotaona mety nahavariana na niezakezahana, fa andao mbola havita bebe kokoa, andao mbola andeha lavitavitra kokoa, andeha anaraka ny fitariana bebe kokoa, arak'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanompoana miankina amin'ny tenin'Andriamanitra dia manandanja sy mandrakizay. Ny farany ry havana dia diakona anankiray, ny asa izy fa tena mangina,
tsy be resaka zany dekona zany fa mangina ary manatanteraka ny asa fanompony amin'ny fanetretena. Rehefa nodimandry izy dia hoy ny olona hoe tsy mba nandreny sapeo mihitsy iny dekona iny, fa ny asany dia tenin'Andriamanitra velona teo amin'ny fiainany. Ny asany no tenin'Andriamanitra velona teo amin'ny fiainany. Mba ho dekona vitsy teny isika, fa maro asa sy mpandray andraikitra ao anatin'ny fahanginana, ampandroso ny fiangonana. Mba ho dekona vitsy teny isika, fa manorina ny fanompoantsika amin'ny tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Jesosy Kristy no teny velona ry havana, tompo ny fanompoana ary fiorenana mandrakizay sy fanantenantsika. Izy tonga hanompo fa tsy ho tompoina. Izy ka izay manaraka azy dia antsoina hanompo koa amin'ny fitiavana sy ny fanetretena. Ho antsika fiangonana mitoera ao amin'ny Kristy sy ny teniny, hahavita fanompoana manandanja sy maharitra ianao. Ho antsika fiangonana ho tononona aminao ny mandrakizay amin'ny fotoana anankiray izay iaonanao amin'ilay tompony asa. Mahereza ry dekona malala, tsy verimaina ny fikasanao amin'ity anio ity. Toy ny manavao ny faneken'ny dekona indray isika, raha hotron'ny fiangonana amin'izao alahadin'ny dekona izao. Tsy verimaina ao amin'ny tompo ny fanompoantsika, ny fikasantsika avita bebe kokoa. Aoreny tsara amin'ny tenin'ny tompo ilay maharitra mandrakizay, ny valiny antso nataon'ny tompo taminao. Amen. Retsika teo ry havana ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany dia mahatsiaro itsika fa tsy tanteraka koa ndeha hiara-iombona amin'izao vavaka fifonana izao. Misaotranao izay ry tompo Andriamanitra iny amin'ny sitraponao izay nambara taminay tamin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao lay eo mandrakariva, lay tsy miova, lay maharitra, mamakivaky ny tantara. Ny teninao lay manitsy anay amin'izay lalana marina tokony izoranay, indrindra eo amin'ny fanarahananao, eo amin'ny fanomponanao. Misaotranao izay tompo fa mampatsiahy anay ianao amin'ny alalan'izany teninao izany ankehitriny. Ny teninao lay tsy mba voafetran'ny fotoana, tsy voafetran'ny lafin-javatra maro samihafa. Tamin'ireny rehetrareny nefa tamin'ny lasa tompo, dia toa tsy mba niaina tamin'izany teninao izany izahay. Tsy mba nivelomanay ny teninao, tsy naharitra tamin'ny teninao izahay. Hany ka misy eo amin'ny asanay izany, nataonay tandrevaka, tsy manam-paharetana. Ary indraindray aza dia mimenimenina sy monmonina rehefa tojo ny sarotra. Adino ilay teny izay mitondra ero anay, izay nampianarina anay. Tompo, mifono aminao izahay ny amin'ny fahalemenay. Mifono aminao izahay tompo ny amin'ny tandrevaka rehetra nataonay tamin'ny lasa, ny tamin'ny tsy fanarahana ny teninao. Na manitsy anay aza ianao amin'izany dia ny ataonay ihany no ataonay. Ny fahalalana izay heverinay fa hany mahomby entinay miatrika ny asa-panompoana, dia reny ihany no ataonay, fa tsy mba manao ny sitraka ao izahay. Ankehitriny tompo, ndreto izahay manolotra ny fonay eto anatrehanao, mba ho diovinay, mba ho diovinao, mba ho avozinao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Miteza ianao tompo hamaly ny vavakay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Oh
izy ho antsika zay miaiky ny famotantsika teny anatreo ka vonina ny bebaka marina tokoa dia mitsangana aho raisonfonona sainy famatenana nitezomafaky ny famelan-keka zay tokotrotoko amaro fa o ny tompo araka ny soratra masina fahasoavana nanjenanareo ny fonina ary tsy agarinareo izany fa fanomezana avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy ko ambara fa vovelana ny pareo no ny anarany Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. ny olona zay voavela eloko ary avako dia samy manambarany finoany eo anatrehan'ny tompo ndeha ary iombona atsika ampino manerana izao tontolo izao iarahantsika miombona ny fanekam-pinoana larana faharoa nikianina Konstantinopla araka ny litorjia FJKM manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an Jesosy Kristy tompo iray zanaka lay tokan'Andriamanitra nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka faty sy natao miray amin'ny zavatra rehetra izo nariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanam-pahan'ny Pontio Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka eo ankavanany ray avy any meviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka misy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay.
fampitiavana anareo FDL hiara hitsangana iredona ny irany andian'ny finaritra ataontsika marisidrisika avy hatrany. Izay efa mahavatra tsara ny asan'ny dekona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy ny fahasahiana be amin'ny finoana izay zany fototra masina ioen'ny fikamalazana no miarabantsika tena amin'ny finoana amin'izao anarin'ny FDL izao. Koa tsy atofotra amin'ny otsika dia tsara ihany mamafana dia tiapendoana ny atao hoe ekôna sololona izay hitatsika nyzoro teo fa mamafanjo fotsina izy ireo. Hitatsika ihany koa izy indraindray eny varavaraneny. Araka andiny fa tena dimampolo ao amin'ny fodalazotsika ny ekôna dia fanasany tompo lehilahy sy vehivavy vidin'ny fanasany tompo iara-iasa mitana eo amin'ny fanoloana rehefa manano fiangonana sy ny fiheverana ny raharaha ary fahavarany fiangonana na didiny rehetra.
ekônomi. Ny lona kosa rakanadiny faharaka ambinifolo ao amin'ny fodalana sotsika ihany dia eo dekôna ampianasa fediny ambinifolo taona ary tsy fidina ho sady dekôna intsony. Izy ireo araka izany dia mimbofily efa nampelitoetra voalazana ny fafito amboapolo zato sy fahavalambopolo zato mikasika ny famanana dekôna voalaza ny fodalana sotsika. Ity taraka indranira ity izany hoe ny manao ny fetom-piasana efatra ambopolo arivo ambopolo arivo izay hitantsika amin'izony teo dia misantana ianarana hoe finaritra araka tongotra hoe lehibe tsara sady mahafinaritra raha mitana ny miaramona salama fatena fetom-piasana ny voalohany. Manana bonao misafity ndraiky azy ny fikambanana ahitana ny fito iray fifanampo hitahiry vola iray hitahiry tansoratry ny vola iray hitansoratry ny fivorina iray mpanomotsaina iray manana tambiny vola anakory azy. Misy any io ny solotena roa eo anivony komite lehibe ny FDL sodafahatany. Maro dia maro no etsika tolosain'ny FDL anisan'ny fito tamin'izany ny fandaminana mialoha mandrika ary ao amin'ny fanompoavana ny fiainana fanekena fahatelo manao hoe hitanana tsara ny filaminan'ny fanompoavana ao am-piangonana sady hamonjy ny fivoriana rehetra arak'izay farany azy fatao. Raha rehefa ny vitandrana dia reto ny sanany eo ny volombavaka sy ny toanana fiongona isaka ny sabotsy volana fivoriana hoe isaka ny sabotsy fahatelo ny volana ny fiaverandama isaky ny sabotsy farany volana ny taovavao ny FDL isaky ny sabotsy fahatelo ny volana janoary ny aladiny FDL arahany tralam-panataky zao atretsika zao ny fisotonana izay anivozam-pahalalana ioelana finoana indroa isan-taona na manatosana azy ny fisindana izay indray mandeha isan-taona dia etsika amin'niononana mitrana mambavavy amanjana kakamietra fialamboly kanefa tsy mivola misoratra masina no tolosaina amin'izany. Eo ihany koa ny fangalana ny fitsangatsanganana iarana ny fiangonana. Tina ny manamarika famiara-dalana sy ny fandohy amin'izay voambara teo ny adily amin'ny famanfona ny fiainam-panany hafa toy ny famadina ny tokantrano antsoina hoe anjara fianasana. Eo ihany koa famandraisana isan-tokantrano amin'ny ny fanohanana ny tanana ny sotonono ny vadina velan'ny tanana ny fandraisana anjara amin'ny aladiny tanana ny fetiny ray ny fetiny reny ny fanohanana ny tanana ny zakarasa ny fandraisana anjara amin'ny bazary fitiavana ny famangina amin'ny kafaliana sakaratsy araka ny fety-piavana. Tia ny manaraka ny avana fa fikambanana maro adidy ara-bola ny FDL anisan'ny fampitondrana eo anivon'ny FDL izany. Kokotra laza-keloka isam-bolana dia nisy nitohitra valo an'i Jesosy ny fandraisana anjara toanana mampiombo amin'ny volombavaka isaky ny voalohany volana ny fandraisana anjara ny famandraisana ny tokantrano ny bazary fitiavana ny sakafo agape ny fanomanana ny fisotonana ny fisondana ny fanomanana ny feonambe ny fandraisana anjara amin'ireo herina samihafa manodidina protestanta ny fanomezana taovavao ny fetiny reny ny fetiny ray ireny rehetra ireny iavana dia andraisany FDL anjara adidy ara-bola avokoa. Manovana ireo ny SLV iarana amin'ny folobe sy ny sodapahatany. Ho fanavonana ireo rehetra ireo ny FDL dia fikambanana mandray anjara feno amin'ny asa fanompoana rehetra araka ny tadidina taomena azy amin'ny isany FDL. Etona dia isarana ny ray aman-dreny-tany dia manana miarso manao fahaizon-drana ny filazam-panana ny paky sy ny toy ho amin'ny dekôna sy ny olona miaraka amin'ny ampona izy. Eo ihany koa ny tanana mizarara izay mifanidina aminy. Makasika anareo mpianakavy fonona ihany koa anohananay ary entana trany anareo anohananay na dia mity andra mity ana ambola toy izany amin'ny tokantano amin'ny kalavanazy mbola anasanay anareo mpianakavy fonona. Tsy adinona ihany koa ianareo amponana FDL rehetra izay narao tanana miara-manay sy soka miara-manazy aminay amin'ny alalan'ny toana samihafa. Atenanany toa voalaza ny tilitrana voalohany
atsika rehetra faly anio karakazany ary bazina faly a Jesosy Kristy ilay amin'ny fiangonana maefabe makakalifa amin'ny asasy fanandriamanitra rehetra ny fiangonana. Zanjavana dia itofiana manokana amin'Andriamanitra ny mandreko mpiara mamoka amin'ny fikambanana sekola isika fiangonana. Anankiray amin'ny izay nambarany Paoly apôstôly tamin'ny olona tao Efesosy ary niasany apôstôly faharoapolo andiny faharoapolo no ampitaina amintsika diakonina sy olona angatana manitsangana Hoy soratra masina asany apôstôly faharoapolo andiny faharoapolo amin'ny arivo tandreo ny tenanareo sy ny olo rehetra izay nanaovana fanahy masina iadasana teo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'izany. Tandremo ny tenanareo sy ny olo rehetra izay nanaovana fanahy masina iadasana teo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'izany. Teny nampitany Paoly apôstôly amin'ny olona tao Efesosy zany ary ampitany tsika ny olona sy diakonina. Tandremo ny tenanareo sy ny ondrin'Andriamanitra izay andrasanareo na ondry no vidiny tompo tamin'izany. Tadidio fa ondry anankiray dia rano Kristy latsaka teo lasitany. Ataontsika zava-dehibe mitandrina anareo ondrin'Andriamanitra ireo ary misaotra amin'ny alona ny fahavalonareo anatanteranareo ny fanekena fito manomboka amin'ny famakiana soratra masina sy ny fianarana fizaran'izany ary eo amin'ny fanoy miara-miasa mitandrina amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra. Ivavaka sy fiangonana. Andriamanitra faly Izraela misaotra anao tafahoana amin'ireo ray aman-dreninay diakonina sy olona eto amin'ny fitandremana misy anao. Ary faly Izraela raha afaka mampita amin'izy ireo andiny soratra masina anankiray mampieritreritra ny hitandremana ny tena hitandremana ny ondry izay nomena tamin'ny ara-tanomasina mba ho tandremana. Misaotra koa fa tsy asa kely natolotrao. Natekezibitika azy izay dia nomenao asa lehibe mitandrina ny ondrinao angatanay ny hampaherezanao reto ray aman-dreny reto ijoroany amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra hifaharana izany ary tonga ny fampitondekoana izay naitsoanao sy nanosoranao azy hanandanja sy ahatra. Ny antenanaito dia ny hanavoza ho azy ireo ahafahany manatokosa indray ny fampolo amin'ny taona ity sy amin'ny taona manaraka rehetra mbola hiarasoana azy. Ny angatanay anomezanao azy ireo fahasalamana fifaliana koa ka hifikirany mafeninao amin'ny teny izay mavonjy sy mampalahelo. Angatanay ny amin'ny ankohana izy ireo izay anaovana izy ireo fanekena ka tsy izy ireo ihany no mahay milatara fa ny ankohana koa. Iray takoa, ray aman-dreny, vady na zanaka. Tsy mijobo reny ankohana ny tamponao ireny na tena ao ankohana voafity tokoa ary fanjaka bisorona. Apetrareo ampilatananao ny asa aman-drahana izy ireo andavanandro ny andraikitra izay sahany ny manefina fiarahamonina na ny ankohana sy ny firenena. Ianao mahafantatra ny vesatra eo antsoky izy ireo tompo nefa misaotra fampilananay izy ireo anatanteraka fanompoana masina toy izany. Aza tsontsy ny ambona fiainanao fanekena ny famaliny ny antsonao raha manavao izany izay rehetriny dia mba hifasoavana indray. Misaotra izay ainao zany bavaka izany ary amezanao teny fampaherezana anakariva reto mpanompoana reto. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mifanifidy sy miantso manao anay mivavaka. Amen. Na ezy sy nampanjana amin'ny asa tokoa mampianatra fitanana.
tompo dia hovavolombelon'ny fahavelomanao na dia miatrika fizahany toetra mamay aza dia eo mandrakariva mijoro noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy ary tsy ireny ihany fa ny manana olana maro samihafa ny eo anivon'ny toeram-piasana na ny amin'ny fianarana ny eny anivon'ny fiarahamonina ao amin'ny ankohonana dia ianao hiara-miatrika amin'izy ireny, ianao manana vahaolana ho amin'izy ireny. Hiasana ianao tompo hanana ny fifaliana, hanana ny hery vaovao ahafahany miatrika ny fanomponanao. Ary mivavaka izahay tompo ho an'ity firenena ity izay ao anatin'ny kion-dalana sarotra tokoa. Ianao ane hamomba ny mpitondra isa-tokony ho amin'ny fahatahorana anao, ho amin'ny fankatoavana ny teninao ane no entiny mitantana izao nosin-drazana izao. Nangatahana aminao tompo mba tsy ny fisainan'olombelona, toe-pon'olombelona, toe-po feno fankalana, tsy fitiavana, mba tsy hanjaka amin'ny mpitondra isa-tokony, fa tahaka anao Kristy, manolotra fitiavana, mafoy ny manontolo eny hatramin'ny sarobidy indrindra aza,
mba hisandratan'ny olona izay mino anao dia hisandratra ny firenenay ka ho tany sambatra Madagasikara. Kristianina rehetra ny izay ao aminao tompo, mpahirezinao mandrakariva amin'ny fivojoroana ho vavolombelonao eto amin'ity nosin-drazana ity, mba hahatonga amin'ny Madagasikara hisitraka mandrakariva ny fahasoavana sy ny fitahianao Andriamanitra. Ankehitriny ary manolotra feno ny fiainanay ho tananao izahay, maro ny tsy voaton'ny vavanay kanefa ianao mahalala mihoatra noho izay izay mahasoa anay. Tanterao izany tompo araka ny alehibe ny indrafonao sy ny fahasoavanao. Ho fiombonanay akambanay zany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety tany ho tahaka ny an-danitra. Mionay ny izay nasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Reto zavatra vitsivitsy reto kosa no anohizana an'izany ny voalohany dia taridalana arak'izay fa nampiomanana antsika ombieny momba ny fiainam-panahy ny fiangonana, ny lafiny fanomezana arabola eto amin'ny fiangonana, ary ny farany dia fanentanana momba ny asan'ny voamera ny ankona sy fanabeazana ary ny voamera ny antotanisa izay hitariana antsika. Anisan'ny fanamariana ataony voamerany am-panakoho ny fisian'ny tabataba eto amin'ny fiangonana riavana, mandritra ny fanipovavana ka azahoana manambara hoe tsy voaza ny liturjian'ny fiangonana. Misy miteny ety amin'ny fanitarapeo fa misy te hiresaka koa eny amin'ny W. Atao inona ary ny vava aty amin'ny fiangonana? Firy loha ny vavantsika rehetra? Ary firy ny sofiny? Firy ny lavakorony? Firy ny masy? Tokana ny vava ilazana amintsika izany fa tena zava-dehibe io, nefa koa masina. Ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 7:10 no hitondrana antsika. Hebreo 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka sika anatitra fanati-biderana ho an'Andriamanitra mandrakariva dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Ny anjarantsika fiangonana aty fiangonana dia ny mampiasa ny sofina iaino, ny mampiasa ny vava idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Izay ankoatran'izay zany dia tsy izy nampiasainao amin'inona. Mbola ho antsoko izao izy rolareo, izy mantsy izao miresaka za mampianatra momba ny vava. Reo izy izao miresaka fampianarana dia hoe inona ny ilaina ny vava ato amin'ny fiangonana. Rehefa misy miteny aty amin'ny fanitarapeo dia miasa ny sofina fa tsy hoe miresaka sika. Mba hahafahantsika mandre tsara ary mahatakatra tsara inona zany no andrasana amintsika fiangonana, inona zany no ambaran'Andriamanitra amintsika fiangonana. Raha tonga mba manana fiaonana manokana ianao amin'ny olona manam-pahefana eo amin'ny tany sy ny firenena ohatra, dia tsy hoe sady ilalao telefona ianao ny resaka aminy, hevery tsara zany. Aoka tena hajaintsika mihitsy hoe Andriamanitra manakambara amintsika, miaino isika, mijery raha afaka mijery, tsy manana koa raha mikipy aza fa ny zava-dehibe dia hoe miaino ianao. Sasamansy dia manana fahazarana hoe ikipy aho mba hifantohako tsara, tsy ho rebirebe ninina eo amin'izay ianoko ny ten'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra lazaina atao amin'ny fiangonana. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe miaino ianao raha misy miteny ety. Roviana ary ny ampiasaina ny vava rehefa mihira, tena miezaka mafy ny mpitendry, ny mpitarikira-ntsika etsy amin'ny lafinetsy. Izany dia fampirisihana antsika hoe rehefa mihira sokafy tsara ny vava, ny molotra ao
anambara fideranan'andriamanitra aza miantehitra amin'ny zava-manenona ny mpitarikira tena manao izay ho afandreo ka isaorana fa ianao koa zany ny fisiny izy ireo zany ny antom-pisiny a hitarika anao hideran'andriamanitra atao izay ho afakao zay ny ampiasaina ny vava aty amin'ny fiangonana ho antsika manana ny zanaka mbola madinika mety hoe mampiasa ny vavany izy a mihinana sakafo maivana fa angatao amin'ny tompo ary zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza tsy salle de cinéma aty fa toeram-pivavahana mpitandrina moa dia vehivavy tia miresaka aminareo tia ny taiza kely a fa ny zanaky ny mpitandrina tamin'ny fotoanandro a tena taizakambana kely fa tsy nisotro afa-tsy rano ao anatin'ny fanompoam-pivavahana tsy izy hoe bisy zarina n'izany izy fa tena vita amin'ny alalan'ny fampaherezan'andriamanitra tsy takatry ny saina hoe vita mipihevitra ravo ndo mampinono pastery tamin'izany tadidy zany driavana tiana hoazaina dia hoe io andriamanitra io a tena miasa tokony ho toko antsika zany asan'andriamanitra tsy takatry ny saina zany manefa atsika rehefa vonisika hoe ajaina ny fanompoam-pivavahana zao dia miasa ny vava mihira zao dia miasa ny sofina miaino dia ho fanajan'andriamanitra manampy atsika ny tompo zay ny fampianarana voalohany driavana mba ho foana ao aorian'izao a mitabataba ny resadresaka anjoro ny atao amin'ny fiangonana fa hifantoko sika anaja ny akaikitsika anaja n'andriamanitra indrindraindrindra ka ampiasa ny vavantsika amin'izay tokony ampiasana izany ny faharoa dia ny lafy ny fanomezana eto amin'ny fiangonana misy ny atao hoe voady sy rakim-pisaorana atao amin'ny fiangonana tononona eo amin'ny fiandohan'ny filazan-draharaha zany izay aloha no resahantsika fa ny fahafolo-karena dia amin'ny manaraka indray fahafolo-karena voady rakim-pisaorana hoy ny mpitan-tsoratra ny fiangonana ny voady sy ny rakim-pisaorana dia iray fototra hiaingana zany hoe na tsiaro isika voakan'andriamanitra fa novangian'andriamanitra manokana tamin'ny fahasoavana mety miavaka zany samy manana ny miavaka sy ny lehibeany moa isika kristianina sasany ohatra afaka sepe tena fanomezana miavaka zany ny sasany mahazo maripahaizana ny farany ambony mbola tsy miavaka zany mbola miandry zavatra miavakavaka kokoa fa rehefa tsapanao fa namangy ianao tamin'ny fahasoavana niavaka ny tompo dia iny ianao terem-panahy ary omen'ny tompo fandrisika anao rendrakim-pisaorany dreny isy moa tsy manana fahazaran'izany fa azavainy zany a mba halanantsika hoe inona marina moa ny rakim-pisaorana sy ny voady fantatsika ny salamy fahenambefolo amby zato inana mivaliko an' Jehova no ny sorehetra nataony tamiko andray ny kapoky ny famonjena aho ary nefa ny voadiko amin'i Jehova ny salamy fahadimapolo andiny faefatra ambin'ny folo dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesoa manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avo indrindra ny voadinao nanao zava-dehibe arakarak'izay fihatsapantsika azy teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra na ianao anao rakim-pisaorana na ianao anao voady ny rakim-pisaorana dia arak'izany fisaoran'Andriamanitra no ny vitan'Andriamanitra ny voady kosa dia sady fanehoana fankasitrahana ny tompo no fanehoanao fikasana tsara ho an'Andriamanitra hanao inona ho an'Andriamanitra kosa ianao manoloana ny zava-bitan'Andriamanitra taminao mampatsiahy izany ny rahafasivy amby zato na afony aiko ao anavotako anao aizay mba afoinao ry ny rakim-pisaorana dia nijanona eo amin'ny fankasitrahana ny tompo noho ny zavatra vitany taminao fotsiny na tamintsika fotsiny ny voady kosa dia tonga amin'ny fanoratenanao hanao zavatra noho ny nataon'Andriamanitra taminao tsy havaly fitian'Andriamanitra sika sainga manana fikasana tsara kosa ny hoe manomboka izao no ny soa nataonao tamiko ry tompo dia hanao zao na hanao zao izay ilay fisaorana sy voady dia anjaranao zany ny safidy manomboka izao no hoe anao rakim-boady sa anao rakim-pisaorana anao rakim-boady sa anao rakim-pisaorana hanolo tena ho an'ny tompo sady hisaotran'Andriamanitra no ny soa nataony tamiko sa hijanona amin'ny fisaoran'Andriamanitra fotsiny
amin'ireny rakim-pisaorana samihafa ireny. Ary zao ny fanamariana ry havana, mba tsy ny marobola no manaitra antsika kristianina sy fiangonana, fa ny soratra masina anorenany mpanao rakim-pisaorana rakim-boady ny voady na ny fisaorana nataony. Hatreto nolazaina sy ny tonona tamintsika dia ny marobola, fa ao anatin'ny taratasy ry havana dia misy andiny soratra masina tsy pian'ny mpanao rakim-pisaorana. Ataontsika ho zava-dehibe zany ny orina tamin'inona ny fisaorana sy ny voady nataony namantsika mba ho fianarana ho antsika. Dia ho hitantsika eo moa zany hoe tena hivelomantsika ny soratra masina amin'ny fanaovana an'ireny rakim-boady sy rakim-pisaorana ireny. Misy moa tsy mandefa soratra masina fa mianatra sika manomboka izao hoe aoreno amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra izay ataonao, na ny voady na ny fisaorana. Fanentanana ry havana. Ny herinandro ny fianakaviana efa nambara tamintsika teo ny fandaharana, ilazana amintsika mahitsy hoe amin'izay tsy vita antsika ray aman-dreny dia tena manohana antsika ao anatin'ireny herinandro ny fianakaviana ireny ny fiangonana. Ataovy izay ahatongavanao sy ny ankonanao, tao mikoa ny namanao any an-dakilasy na any am-piasana mba hanatrika an'io amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany eo ny fotoana takariva, ny sabotsy dia amin'ny 9 ora sasany maraina, ora iray koa ny faharetany, ary ny alahady moa dia alahady ny ankonana ho famaranana nyity herinandro ny fianakaviana ity. Momba ny alahady ny ankonana izay sahan'ny voamerany antotanisa kosa dia isaorana ny tompo ny fisika ankonana efa nisoratra anarana treto. Tsara ihany moa mampatsiafa nanjary no zaraina roa, ny alahady ny taranaka sy ny alahady ny ankonana izay nitambatra isaky ny faran'ny volana janoary no ny fahalavan'ny fotoana ny amaroan'ny mpisoratra anarana. Natao aloha ny alahady ny taranaka, izao kosa indray sika sady mamarana ny herinandro ny fianakaviana no manokana ny alahady 15 febroary ho alahady ny ankonana. Rehefa avy ny orina tsara ny tokantrano, rehefa avy ny fampizara fitiavana ny mpivady ny sabotsy dia hijoro eto amin'ny alitara indreto izaha sy ny zaza nomenao ahy. Hoy ny soratra masina nanentana antsika amin'ny alalan'ny valopy sy ny fisoratana anarana araka ny Josoa 4:12 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, fa izao sy ny ankonako dia nompo an'i Jehova. Atomboy eto amin'ny alitara ny fijoroantsika ho tokantrano kristianina any amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina antsika any. Manana fahasahiana mety tsara kena trotranahy ianao fa zaharo majoro dia ianao ve tsy ajoro? Tongava misy eo ny ankonana eo anatrehan'ny tompo. Amin'izay azontsika atao dia atolory koa ny fandraisana anjara ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto amin'ity fitandremana ity amin'ny alalan'ny valopy eo amin'ny fisoratana anarana ataontsika. Ny farandriavana dia ilay fampianarana ho fanohanana ny mpanalafanadinana baccalauréat sy BEPC. BEPC aloha izay vao baccalauréat sao dia andingana. Io tsy tahaka an'ilay hoe faradoboka, tsika tsy manao an'izany fa tsika miomana tsara dia ny aty amin'ny febroary dia efa mietiketsika miezakezaka miazakazaka anatratra ny valim-panadinana amin'ny farany taom-pianarana BEPC na baccalauréat. Raha ny hainy tsara sika dia 20 000 ariary na 2 alina ariary mandritra ny taona no fandraisana anjara. Ianao angamba mandosarana koro any akafakafany, taranja iray aza tsy izany no alohanao. Fa tompo-pahasoavana ho antsika ry havana. Ny fananantsika ireo mpampianatra maro manome tanana ny zanantsika, ary ireo olon-kendry na olona ray aman-dreny vonona hitaiza sy anabe koa. Ankoatra ny fianarana mantsy dia misy ny toromarika araka ny ao amin'ny peta-drindrina anabeazana ny zanantsika fiangonana mba hahatonga azy tena olona ilainy ny fiangonana sady ilainy ny fiarahamonina. Raha ao anatin'ny kilasy manala fanadinana BEPC na baccalauréat ianao, aza makany akafakafa fa tombony ho anao ny fisian'ny fanomezan-tanana ataon'ny fiangonana. Ho voninahitra Andriamanitra ary ny fandraisantsika anjara ireo fanentana samihafa sy ny fankatoavantsika fitaizana sy fanabeazana. Amen.
andriamanitro misaotranao zay fa ny fitiavanao dia afaka manatonanao tamin'ny alalandro bosotrao ary fantatra efa naiza izy dia ekenao miarasamy mba hampahendry ny fiainanao misy ohatra fa nahely izahay tsy takizay itinana teto mivoana eto rehetriny fa safanay fahasoavanao miantro anatinay ny teninao maharitra mandrakizay na haelezanay dia voananay ilahery to mbola haminasany fahasoavanao aminay tsirairay avy ianao raha mativaky izao toko izao indray izahay amin'ny fikaikamaihany mijonay amin'ny helony teninao no fiainanay apetrakai oelatananao lety mmpanomponao zay rahapateraka ny asa mba ifahasoavanao ko izy ireo ka monery raha rehetra amin'ny famanana zao asa fampelena zao tamin'ny atrikasa indrindra ny jery dia mahalala mahasona amponao tsaray no ahatanteraka zaraka ny lomonao ao amin'ny Jesy Kristy misaotrany amen. Amin'izay miakatra amin'izay rahavalatra ny onitsotro izao miakatra tolonao antsika amin'ny atrika izao asa sy fampahelezana izao voasoratra hoe mitondra ny araintsika tokoa izy sady mivesatra ny famonitsika mifampizarana azotsika fihavanana mamelezana azy ary dia kapokataminy no lana sy fananansika amen. Wanajemasha liberiani ni fundaji. Amira jai si sana. Alifanya